pejy vaovao hafa tanteraka kosa indray mahakasika ny fahasalamana ankalazainy isaky ny fahaefatra ny volana febroary ny andro raisam-pirenena ho an'ny homamiadana anisan'ny mankalaza izany isika eto Madagasikara etsika fanentanana no tanterahana tetsy amin'ny hôpitaly HGR tetsy Ampefiloha. Manodidina ny 500 isan-taona ireo marary vaovao voan'ny homamiadana izay mandalo eto amin'ny service onkologia any hôpitaly HGR araka ny voalazan'ny tompon'andraikitra. Raha ny vinavinan'ny OMS arakaraky ny facteur de risque tsy haiko mandika azy amin'ny teny malagasy sy ny isamponina ary ny zavatra misy iainantsika eto zany dia mahatratra any amin'ny tamin'ny 2008 izy 14 000 nouveau cas isan-taona amin'izao fotoana izao izy efa manodididina ny amin'ny 20 000 nouveau cas satria raha projection hoe 2014 eo amin'ny 23 500 eo no kôtikôtindry zareo mety ho isan'ny nouveau cas de cancer ao anatin'ny taona iray zany dia zay zany vinavina fa raha ny olona mandalo eto amin'ity service ity indray kosa dia eo manodididina ny 1500 dimanjato sy arivo ny homamiadana vaovao tsaboina eto amin'ity service ity zany indraindray mahatratra hatrany amin'ny 900 sy arivo arakaraky ny taona moa zany io. Amin'ny ankapobeny raha ny voalaza dia misy karazana fitsaboana telo, ao ny fandidiana, ao ny fitsaboana avy amin'ny alalan'ny taratra na ny radiothérapie ary ao ihany koa ny fitsaboana avy amin'ny alalan'ny fanafody toy ny chimiothérapie, ny hormonothérapie sy ny thérapie ciblée. Raha ny fantatra anefa dia efa ho 3 taona izay no tsy mandeha ny fitaovana fanaovana ny radiothérapie eto amintsika. Voalaza fa azo sorohana ny homamiadana. Misy karazany koa ny eo amin'izay resaka hoe sorohana. Misy ny homamiadana izay azo sorohana. Tsara ho fantatra zany fa ny ray apatelin'ny homamiadana dia ho foana raha ohatra ka foana ny fifohana sigara eto ambonin'ny tany. Dia foana ho azy tsy misy zavatra inona atao ankoatran'izay fa izay fotsiny dia efa misy ny karazana homamiadana izay vokatry na otrikaretina no mivadika no mitarika manimba an'le sela ka mahatonga an'le sela iny ho lasa sela mitondra ny homamiadana lasa homamiadana zany ka ny fiarovana amin'ny zany tsy mikaretina mantsy moa ny virus zany tsy mikaretina zany ohatra zany dia mety hiarovana koa amin'le karazana homamiadana io. Raisiko ohatra amin'izany ohatra ny any amin'ny homamiadana vozon'ny tranon-jaza izay ny 7 isan-jatony dia vokatry ilay antsoina le virus antsoina hoe papilloma virus. Dia raha ohatra zany ka voasoroka ny fahazahoan'ny vehivavy an'izay virus izay dia tsy hovon'ny homamiadana ny 7 isan-jatony homamiadana ny vozon'ny tranon-jaza koa zany dia ho foana. Amin'ny alarobia ho avy izao dia mbola isy ny hetsika fanentanana